Délégation malagasy ny baolina kitra sy mpilalao avy eto an-toerana misy 20 no nandeha fiaramanidina manokana hihazo ny renivohitry ny Bénin androany alatsinainy maraina araka ny loharano Vaovao avy amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Amin'ny sivy izy ireo no vinavinaina ho tonga ny Cotonou. Androany alatsinainy ihany koa no hihazo ny Afrika andrefana ireo mpilalao mila ravinahitra ny ivelany. Nalaka izao no ifanandrina amin'ny Bénin ao anatin'ny andro fahadimy ho an'ny lalao fifanitsanana ho tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra 2024 ny barea ny Madagasikara. Ao aorian'ny lalao dia itododoha iverina avy hatrany eto Antananarivo izy ireo. Hiatrika ny lalao ifanandrinana amin'ny Tanzania Mahamasina ho an'ny andro fahaenina sady farany. Hatreto aloha dia eo amin'ny larana faefatra farany no misy an'ny barea ny Madagasikara. Tanzania sy Bénin no eo amin'ny larana voalohany, izay samy manana isa 7 avy ary ny Repoblika Demokratika ny Congo no fahatelo. Hiakatra ny saran-dalana amin'ny taksiborosy ho an'ireo mihazo ny Lalam-pirenena manomboka ny 20 Novambra izao araka ny loharano Vaovao. Tena nivon'ny kooperativa FITATERANA misahana ny zotra amin'ny Lalam-pirenena fahafito eny amin'ny fifasankarana. Akasika ireo zotra nasionaly rehetra izany fiakarany saran-dalana izany fa tsy ho an'ny Lalam-pirenena fahafito irery ihany. Efa nampandreny teo anivon'ny ministeran'ny FITATERANA sy ny toetrandro sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny filohana kooperativa ny momba izao fanapakevitra izao. Isan'ny antony fiakarana saran-dalana ny saram-panamboarana fiara, ny vidin'ny kojakoja fampiasa amin'ny fiara izay tafiakatra hatramin'ny 700 etsakirany ihany koa ny alatsinainy. Taorian'ny fifampiresahana tamin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny herinandro lasa teo, nanambara ny taremi-tantana ny IST Antsiranana fa Andrasana amin'ity herinandro ity ny fandoavana ny fanampy karama ho an'ireo mpampianatra an-taky izany. Nanome tokony andoha izany amin'ny alalan'ny positra malagasy sy ministera ho hiatrany ny tompon'andraikitra. Na izany aza dia niverina ny tokona ihany koa ireo mpianatra amin'ny STD. Anisan'ny takin'izy ireo moa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Efa nandefa taratasy fangatahana tany amin'ny gouvernoura ireo mpianatra ireo ny 20 Oktobra, saingy tsy nisy valiny izany, hoy ny loharano Vaovao avy any an-toerana. Mbola tsy nanomboka hatreto ny fampianarana eo anivon'ny STD ka matahotra ny siny taona fotsy ihany koa ireo mpianatra.